mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmerabantsika rehefa malala tratra ity zoma fa 5 ny volana aogositra ity ny mofinaina voalahatra ao antsika anio dia ny taratasy nosoratan'ny Paoly ho an'ny Tesaloniana voalohany toko 7 andiny voalohany ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany raha tsy naharitra intsony zahay dia nataonay fa mety ny hilaozana hitoetra irery tany Atenina. Ka dia nirahanay Timoty rahalahinay sady mpanompon'Andriamanitra amin'ny filazantsara ny Kristy mba ampahery sy ampirisika anareo amin'ny finoanareo mba tsy hisy ho taitra amin'izao fahoriana izao, fa ny tenanareo mahalala fa ho amin'izao no nanendrenantsika. Fa fony teo aminareo azy izahay dia nilaza taminareo teo fa tsy maintsy ampahoriana isika dia toy ny efa nanjoa ihany ka fantatrareo. Ary noho izany izao koa raha tsy naharitra intsony dia nanira ka ahafantatra ny fonareo fandrao sendra naka fanahy ianareo ny mpaka-fanaka ho foana ny kelezana iaina. Ray masina malamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Amin'ity Tesaloniana voalohany toko 7 tapany voalohany amin'ny andiny voalohany ka hatramin'ny 5 dia miresaka momba ny fahoriana i Paoly. Amin'ny andininy 7 miverina indrony teny hoe fahoriana mba tsy hisy ho taitra amin'izao fahoriana izao, fa ny tenanareo mahalala fa ho amin'izao no nanendrena antsika. Fa andininy 8 fa tsy maintsy ampahoriana isika dia toy ny efa nanjoa ihany ka fantatrareo. Tripsisy no lazahany Paoly azy eto na tribulation raha miteny frantsay, karazana zavatsarotra, karazana fangirifirina, karazana korotan-tsaina, karazana tsy filaminana, karazana tebiteby mafy, zay le atao hoe tripsisy. Ary dia asehon'ny Paoly fa lay fahoriana, lay tribulation, lay zavatsarotra, lay fangirifirina dia zavatra tsy maintsy iainan'ny mpino. Hoy Paoly manao hoe fantatrareo tsara fa nantsoina ho amin'izany isika, nitendrena ho amin'izany isika ary tsy maintsy mandalo izany isika. Hoy Paoly. Ary dia na dia zavatra tsy maintsy lalovana aza nefa lay fahoriana na lay zavatsarotra na lay fangirifirina maha-olombelona amin'ny maha-mpino dia mazava tsara ny fomba fiasan'ny Paoly ny atrehiny zany amin'ny taratasy ho an'ny Tesaloniana ity. Mba hahatonga azy tsy ho resin'ilay fahoriana, mba hahatonga antsika tsy ho resin'ny zavatsarotra, mba hahatonga antsika tsy ho kivy ao anatin'ny zava-manahirana, na dia hoe tsy maintsy lalovantsika ary ny zavatsarotra sy ny zava-manahirana, dia manome torolalana mihitsy Paoly mazava amin'ny Tesaloniana voalohany toko 7 ity hoe ahoana kay ny fomba fiatrehina an'izany. Rehefa mby amin'izany satria tsy maintsy lalovana zany. Dia na tsy maintsy mandalo an'izany tsika isan'ny mamaritra ny mahaizika antsika izany ho Paoly. Tena ao anatin'ny fiainantsika mihitsy ny zavatsarotra lalovana. Dia izao nefa tsy hoe milaza an'izany Paoly dia mampakivy antsika, fa milaza an'izany Paoly mampiomana antsika sy manome vahaolana tamin'izay mety ho fomba ny atrehiny ireny zavatsarotra sy fangirifirina resahany ato amin'ny Tesaloniana ireny. Mazava tsara amintsika tsara lay endriky ny fahoriana raha toa ka mamaky ny Tesaloniana sy ny asan'ny apôstôly isika. Inona aloha lay ambaran'ny Paoly hoe fahoriana? Tsy hoe fahoriana famoizana havadiana loatra koa ny resahan'ny Paoly eto. Raha miteny hoe tripsisy izy, zavatra hafa mihitsy ny resahana miteny hoe fahoriana fisarahana manaina izy, fa ilay tebiteby, lay fangirifirina, lay tahotra anaty renydretreny no ambalan'ny Paoly hoe tsy maintsy ho lalovantsika. Dia raha mamaky ny asan'ny apôstôly tsika ilay havako dia mahatakatra tsara ity fahoriana resahan'ny Paoly ity. Manomboka ny asan'ny apôstôly toko 4:10 dia sy ny toko 7:10 dia mazava ny tantaran'ny Paoly fa nigadra izy, samborina izy sy ny toejahatra maro samihafa. Fa izao tonga tany Tesalonika izy manomboka amin'ny toko 7:10. Tonga tany Tesalonika izay nanoratany ity taratasy ity moa zany ny fiangonana tany Tesalonika. Dia rehefa tonga tany Tesalonika izy tanàna be Tesalonika, seranana be malaza sy ny tahaka izany, fa izao tsy nandray an'ny Paoly
tsy tena nandray am Paoly fa nandalo zavatsarotra be, nandalo tripsisy na fahoriana be Paoly tao Tesalonika. Dia niataka niala tao Tesalonika Paoly dia satria nazay nitondron'ny olona ho mpanakorotana tanàna, nitondron'ny olona tsy mpitondra filaminany Paoly, na dia ny filazantsara ny fihavanana aza no nitoriany. De lasy Paoly sy Silasy niataka nakany Bery. De rehefa tonga tany Bery Paoly sy Silasy dia tao ndray zany izy nitoro ny filazantsara. Rehefa nitoro ny filazantsara tao izy dia niainga ny olona avy any Tesalonika, andian'olona nandeha nanakotaba azy tonga tany Bery. Nanakorotana azy tany Bery zany, nanetsika ny olona hoe tonga aty aminareo ny mpanakorotana i Paoly sy Silasy zany ka dia ataovy zay tokony atao rehetra. Dia vokatr'izany de niataka ndray Paoly iny, niara tao be i Paoly sy Silasy. Dia rehefa niataka kely izy dia nakamoron-dranomasina izy, hoy ny andiny vitsivitsy eo amin'ny toko fahavalo ambin'ny folo. Nakamoron-dranomasina izy dia rehefa aveo nipita nakany Atène. De tonga tany Atène izy roa lahy zany, i Paoly zany dia fatatsika ny toyny toro ny filazantsara tany izy tamin'ireo Ateniana. Tsy nandray azy ohatry ny meme azy ny Ateniana azy, fa nitory ihany izy, nitory an'ilay Andriamanitra tsy fantatry ny Ateniana. Nijarina vitsivandro vitsivitsy, fotoana vitsivitsy tao Atène izy dia kisaka gainy andeha moramora indray nakany Korinto, ary de tonga hatrany Efesy kosa moa lay diany Paoly araka ny fahafantarantsika azy. Inona ny dikan'izany diany Paoly rehetra zany raha oharina am'lay hoe le fahoriana? Lay fahoriana zany de zao zay resahany eto dia ilay fanenjehana, lay zavatsarotra, lay fitondrana zioga noho ny filazantsara, fitondrana zioga sy fanenjehana noho ny fijoroana amin'ny fahamarinana, lay fitondrana fangiry firiana noho ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra, lay fiezahana ho tia olona nefa fakalana foana no setriny, lay fiezahana izara nefa fanenjehana no azo, zany rehetra lay ambara hoe tripsisy na fahoriana zay tsy maintsy lalovana ho Paoly. De inona nataony Paoly tao anatin'izany zavatra rehetra zany? Dia akoatra ny lafy ny vavaka, iny moa tsy tiditsika hevitra fa fiainan'ny Paoly, ny hoe nivavaka nametraka ny fiainana tamin'Andriamanitra, efa tsy tansain'ny Paoly tsony zany eo amin'ny asan'ny apôstôly satria efa fiainany zany. Fa izay zava-dehibe nataon'ny Paoly de zao miezaka niataka mandrakariva izy, niezaka nisinda nakaina, niezaka tsy hoe tsy rehefa tozy le fahoriana de mba tsy hatonga azy ho babo n'lay fahoriana, de misy fotoana izy misinda kely, miataka kely, hono raha miteny frantsay hoe maka recul kely, misinda kely, miataka kely, mijery le zavatra amin'ny solomaso ho manokana mihitsy. Zany hoe rehefa tody zavatsarotra Paoly de zao tsy nanaiky mihitsy Paoly ilona ao anatin'lay zavatsarotra. De satria rehefa milona anatin'lay zavatsarotra de manjary miara simba miaraka am'lay zavatsarotra, fa ina nataon'ny Paoly niataka kely izy, misinda kely izy. Rehefa nenjehiny izy teny Tesalonika de zao tsy nijanona mony teny atao Tesalonika akory izy, fa lasa izy nifindra toerana tao Bery. De tonga ndray mpanakorotana avy any Tesalonika nakao Bery, de tsy nijanona tao Bery izy fa nisinda kely izy, de lasa izy nakany Atène. Ary de izay somary ataotsika hoe fiatahana kely izay, raha tsorina de zao lay fakana repos, fakana fahatoniana kely. Rehefa tody zavatsarotra ianao dia aza mihazakazaka, aza hoe mamono tena de hiatrika an'iny eo, tsy zay fa izao maka fahatoniana tsara, mitony tsara, milamina tsara. Ary hoy ny filazan'ny asan'ny apôstôly hoe namonjy sisin-dranomasina mihitsy Paoly, zany hoe tena misy fotoana hiatahana kely. Paoly ara na tsy ary hoe mila miataka nefa ny finoan'ny Paoly manahoana, tsy hoe miataka mandositra, tsy zay loatra, Paoly tsy mpandositra mihitsy, kristianina tsy mpandositra fahoriana, fa ny dikan'le fiatahana de ny hoe mangina, mitokana, mandinika lay zavatra, lay fahoriana sy ny toe-javatra manodidina rehetra ao anatin'ny fahatoniana mba afaka hitsambikina hihoatra lay fahoriana rehefa avy eo. Lay hoe miataka kely mba ahafahana hihoatra hisongona lay fahoriana na lay zavatsarotra rehefa avy eo. Maka repos na fahatoniana kely. Ao amin'ny testamenta vaovao de misy voambolana 3 tena fampiasa rehefa miteny hoe fisindanana, na repos, na fiatonana, fitsarana, dia misy voambolana 3 tena fampiasan'ny soratra masina.
Ny voalohany any de lay nataony hoe kataposisy any zay ny epistily amin'ny hébreu tena mampiasan'io io dia lay ataontsika hoe sabata. Ny epistily amin'ny hébreu ray manontolo any dia miteny hoe sabata, zany hoe tena tsy fanaovana na ina mihitsy le fitsarana amin'ny lafiny ara-batana io, zany hoe tena tsy fanaovana asa mihitsy, tsy fanaovana ohatra hoe tena mitsahatra tsy miasa mihitsy ianao zany, hoe tena tsy io dia lay sabata jios io. Fa eto any tsy io loatra le tena tenenin'ny Paoly hoe rehefa tsy io le ataontsika hoe recul, tsy io le hoe fotoana fiatahana kely, tsy kataposisy le izy satria iny a zavatra ara-panahy. Fa ny faharoa de zao, ny voambolana faharoa fa teny hoe miala sasatra na miato kely, mandinika kely de nataon'ny grika hoe anesis. Ny anesis any de karazan-drazana atao amin'ny teny frantsay hoe assouplissement, zany hoe ao anatin'lay somary alefahana zany, fahafahana kely zany ao anatin'lay zavatra fahoriana ohatra hoe mafy be le fangejana dia somary mba nahazo fahafahana kely, somary mba nahazo fahatoniana kely. Tsy io koa le tena resahan'ny Paoly eto hoe tsy io koa le resahana hoe fitsarana eto, marina fa resahan'ny Paoly eo amin'ny asan'ny apôstôly toko efatra amby roapolo andiny fadimy amby roapolo, Korintana faharoa toko fito andiny faharoa, miresaka an'ity ataontsika hoe anesis ty, izay milaza hoe fanalefahana. Mety hoe mba le fahoriana eo ihany, le zavatra mangeja anao zany eo ihany, fa tsy mihetsika ianao fa eo ihany. Tsy zay fahatoniana ihany zay fa fahatoniana ao anatin'lay mbola fangirifirina ihany. Fa ny matetika fampiasan'ny Paoly fampiasan'ny Zotra Masina rehefa miteny hoe fitsarana dia lay nataony hoe anaposisy na avy atao teny hoe anapo, manaisotra, pao milaza karazana hoe mijanona na miato. Dia Jesosy rehefa miteny manao hoe ho anareo zay miasa fantatra sy mavesatretana de avity fa omeko anaposisy, zany hoe omeko fitsarana. Tsy omeko kataposisy sabata loatra fa ndray afangaron'ny olona izy io, tsy kataposisy loatra, tsy anesis fa anaposisy, zany hoe omeko fitsarana. Ka inona le hoe fitsarana? Le fitsaranao de zao manao hoe tahaka ny miaramila, ohatra hoe miaramila ihany izy a, fanomena sursis na tahaka ny olona perinasa de nomena fitsarana vetivety, zany hoe mbola hanohy ny asa izy rehefa avy eo, mbola ho ampiasaina izy rehefa avy eo, fa tsy hoe tsy ampiasaina intsony izy fa mbola miato kely izy. Ary io no nataon'ny Paoly, io no azo lazaina ho mamitina an'lay nataon'ny Paoly rehefa ninjehina tany Tesalonika izy, tany Beria izy, tany Atenina izy, tany Korinto izy, de zao fanaon'ny Paoly ny maka le antsoina hoe anaposisy, zany hoe miato kely aloha, mandinika kely aloha, mamantatra ny toe-javatra maro samihafa. No zany rehefako malala raha atody zavatsarotra ianao ka misesisesy lay zavatsarotra, mafimafy lay fidona, lay donan'lay zava-manahirana anao de zao miato kely ianao, de maka fitsarana kely, de mandinika tsara ao anatin'ny fivavahana, mandinika tsara ao anatin'ny fiankinana amin'Andriamanitra, mandinika tsara mba afaka androso rehefa avy eo, zay le anaposisy. Ary hitantsika fa rehefa nandiniky Paoly any de tsy hoe navelany fotsiny tam'zao fa nirahiny, hitantsika io nirahiny Paoly a, i Paoly any nandeha niala tao Beria fa najanona ny namany, izy niala tao a Beria nandeha namonjy ranomasina de nakany Atenina fa ny namany navelany tao ihany. Ary nirahiny Timoty nakany Efesosy, hitantsika raha mamaky ny andininy fahaeniny tsika, fa raha vao tonga aty aminareo ankehitriny Timoty, raha vao tonga avy aty aminay ankehitriny Timoty avy taty aminareo ka nilaza teny soa taminay ny amin'ny finoanareo sy ny fitiavanareo ary ny fahatsiarovanareo tsara mandrakariva ka naniry ahitanay indrindra ianareo tahaka anay aminareo koa. Zany hoe Paoly zany a tao anatin'lay anaposisy na lay repos, lay fandiniana de zao naniraka izy any Timoty hoe mba manahoana kay ny fitiavana, nanahoana kay le fiangona tao Tesalonika, lay nanintsika anay, lay nanimba ny fiainanay, nanahoana kay izy,
dia naray tatitry paoly avy any am'timoty manao hoe ka i milamina be zareo ary malahelo anao indray le olona malahelo anao indray ny any Tesalonika ny paoly tahaka anao koa zay malahelo azy zany hoe misy fotoana ry avako malala zava-dehibe ilay hoe tsy feteza somary fiatahana kely fa tsy voatery ilona ao anatin'lay zava-tsarotra lay zava-manahirana fa manjary manimba de fantatro paoly tsara zany saingy zao tsy hoe nandosotro paoly nariny ny fiangonana tany Tesalonika na namaly faty izy manomboka zao de zao za tsy havana aminareo Tesalonianina tsony tsy tia anareo Tesalonianina tsony sanatria na sanatria nipoka tsy hialatso apôstôlinareo any Tesalonika tsony tsy tia anareo tsika mihitsy zany misoratro paoly nandray mandeha fa izao niataka izy ary taorinany zay fiatahana zay vao maika ny tombo ny fitiavany ny Tesalonianina vao maika ny tombo ary ny Tesalonianina de zao nanjarina lahelo any Paoly izy Paoly nanjarina lahelo any Timothy zava-dehibe rehefa komarana natsoina hoe repos natsoina hoe fitsarana Jesosy de nanao anio Jesosy dia nisinda kely nanao anaposisy ny sinda kely Jesosy teny an-dranomasina sinda kely tany tendrombohitra rehefa indray tsy hoe mandositra akory sanatria fa misy fotoana mba hampazava tsara ilay olana atrehnao de mila miato kely mila misinda kely misinda tsy am'lafiny hoe mandositra hoe miala ny tokantrano na miala tanàna zay mety ho endrika anankiray fa le hoe mila mandiny tena mila tsy manaiky ho fatoran'lay zavatsarotra fa miezaka ife lay zavatsarotra tsy fehezin'lay zavatsarotra zay ny dikan'lay repos tsy manaiky fehezin''lay zavatsarotra fa ife kosa lay zavatsarotra ary dia ny faharoa dikena faharoa nataon'ny paoly am'maky tsara de Tesalonianina ity tsika de zao rehefa avy nandinika tsara izy nanadiady izy naniraka najanona ny namany tao Bery izy nakany izy nakany Atène naniraka ny paoly naniraka ny Timoty nakany tany Tesalonika izy mbola tao Atène de zao ina nataon'ny paoly niekeny ilay fahoriana zava-dehibe rehefa ko malala lay fanekenao lay toe-javatra lalovanao hoy nareo am'teny frantsay hoe acceptation lay fanekenao lay zavatsarotra dia manjary mahatonga anao matanjaka tsy mikomy am'lay zavatsarotra tsy mandositra lay zavatsarotra zay mahatonga am' paoly ngeto miteny manao hoe fantatrareo ve tsy fantatrareo ve fa zavatra tsy maintsy iainantsika tsy maintsy lalovantsika amy mampino antsika zay rehetra mitorony fahamarinana de zao tsy maintsy mizaka ny ziogany fahamarinana satria tsy mahafaly ny olona ny fahamarinana izay rehetra mitondra ny fahamasinana de zao tsy maintsy milanja ny ziogany fahamasinana satria tsy zakan'ny olona ny fahamasinana izay rehetra mitondra ziogany fitiavana sy ny fihavanana de tsy maintsy milanja ny ziogany fitiavana sy ny fihavanana satria ny olona tia fahakalana tia fialonana de zao tsy maintsy iainantsika ho paoly ary lay zavatsarotra itoetsaina mahay manaiky io rehefa azonao sary an-tsaina tsara ilay hoe ity lay fahoriana ity le olana ka aika izao lay zavatsarotra aika izao ny dikan'izy io de zao misy zavatra tsy maintsy ekenao misy zavatra tsy maintsy ekenao de paoly nanaiky manao hoe tsy tokony ho tezitra isika tsy tokony hiemotra isika tsy tokony ho gaga isika satria zavatra tsy maintsy iainantsika zany ary saratsaringa paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faha 12 paoly sy silasy de nikadraina tao an-tranomaizina fantatsika le hoe nihira dia rehefa nivoaka tao izy satria nafahan'ny anjely misy ny vonon-tranomaizina dia rehefa nafahana tao paoly dia miteny am'izay izy tamin'ny gouvernoura manao hoe fa maninona moa no nikadrainareo zay ro lange romanina i paoly sy silasy samy romanina ny romanina nefa tsy tokony ho nogadraina tsy tokony ho nokapohana tahaka nanaovana azy fa raha jiosy de azonao atao an'izany fa i paoly de romanina jiosy firazana ny paoly fa nationalité romanina dia kanefa nokapohan'ireo olona reo
de hoy Paoly manao hoe fa ngasa azo atao an'izao fotsiny moa ndro manina tsy maintsy mandalo fitsarana mbola mandalo fanadiadiana mbola zay vao atao an'izao ataonareo zao fa maninona zay nataonareo an'izao zay tsy mendrika anay zao de natahotra lay gouvernoura ary namela azy ivoaka mangingina natahotra fa nanino ny Paoly no nanaiky an'izany fa nanino ny Paoly hatrany am-boalohany sy tonga de niteny manao hoe kitio angiafy zange romanina fa nanino ny Paoly no nanaiky an'izay le tlipsis zay teo amin'ny vatany lalovany teo amin'ny fiainana re afaka malala ny faneketsika fa ny fiainana kristianina ny fijoroana vavolombelona de zao tena hitondrantsika fahoriana ary Jesosy efa niteny an'io mihitsy manao hoe zao no izy ahita fahoriana ianareo saingy io fahoriana io de tsy fahoriana apotika anareo tsy fahoriana fahoriana andrava ny fientananareo fa fahoriana ho resinareo fahoriana ho voafehinareo io zavatsarotra lalovanareo tsy zavatsarotra tsy ho voafe fa zavatsarotra ho voafe ho zavatsarotra hisy vahaolana zay nydikan'jay raha tsy zay dia mato amin'ny azo fijaliana foana Kristy fa zay mahatonga ny teny hoe tompo ny tena manao hoe matokify zao efa naresy izao tontolo zao ahita fahoriana ianareo tlipsis fa matokify zao efa naresy izao tontolo zao tsy hoe efa naresy le fahoriana fa efa naresy izao tontolo zao zany hoe efa naresy ny loharanon'lay fahoriany Jesosy le fahoriana eo fa le loharanon'lay fahoriana mihitsy ny resin'i Jesosy mba hahatonga atsika hifehy sy hahafehy ny fahoriana ina zany ny vahaolana tiany Paoly faharoa ampitaina antsika de zao ny faneketsika ny zavatsarotra no zany de zao ny kristianina de tsy tokony ho kristianina mpitaraindava tsy kristianina kanosa tsy kristianina mijery ny fiainana mihiba foana fa kristianina mahana fifaliana na de ao anatin'ny fahoriana ary miteny tahaka amin'ny Paoly manao hoe voakeja manodidin'izay nefa tsy tery potraka nefa tsy maty ary dia izany no tokony fiainana kristianina mihira sy mifaly mandrakariva Paoly eo amin'ny taratasy ho an'ny Filipiana toko 4:4 raha migadra izy de niteny manao hoe mifaly mandrakariva ao amin'ny tompo hoy izany indray mifaly mandrakariva amin'ny tompo hoy izao indray mifaly reafako malala ny toetsaina faharoa etsika miatrika reny zavatsarotra ireny de zao ny faneketsika ny fiainatsika ny finoatsika hoe tsy averan'Andriamanitra misy fahoriana mandalo eo amiko ka tsy zakako tsy misy fahoriana eo amin'ny fiainako ka tsy averan'ny tompo izy tsisy vahaolana fa zao ny fahoriana avelan'ny tompo andalo eo amiko de zao fahoriana fahako mijoro vavolombelona fahoriana natao resy fahoriana na zavatsarotra natao ho voafe ary ny fahatelo afaka malala de zao rehefa vitsy zay fanivozan-kery ao anatin'lay fandinihana sy famakafakana vitsy zay lay fanivozan-kery ao anatin'ny famantarana ny tena sy fametrahana fiainona ny tena sy fiainona ny toejahatra maro samihafa zay de zao mitsambikina indray mandigana lay zavatsarotra rehefa aveo ary dia hitatsika fa ny verina moramora tao an-tsain'ny Paoly ny fitiavana ny Tesalonianina ary hitatsika ny firoborobo ny fiangorana tao Tesalonika taorina zao zavatsarotra rehetra zao zany hoe Paoly zany de zao rehefa avy nandinika izy nakaina kely izy na makafaky izy nandinika ny tenany izy tsy nanaiky resin'le fahakalana izy tsy nanaiky resin'le zavatsarotra izy de zao afaka nanao fiaingana vaovao ary rehefa afaka malala amin'ny fiainana kristianina izay toejavatra zay hoe fiaingana vaovao rehefa ao anatinao ny finoana ao anatinao ny fahatokiana de zao afaka miainga vaovao andrainao ary io nytenen'ny Paoly mahatonga azy miteny amin'ny Romanina toko 12 hoe tandremy tsara fa reseho amin'ny soa ny ratsy reseho amin'ny soa ny ratsy ao anatin'lay fotoana iatahana kely amin'ny lafiny hoe mandiny tena kely tsy miara-mezakazaka am'lay zavatsarotra fa miataka kely mandrafitra tetikady vaovao mandrafitra tetikasa vaovao mandrafitra finiavana vaovao mitondra fitiavana vaovao sy ny sisa rehetra de zao afaka mihoatra tsy manaiky ho resin'lay ratsy tsy manaiky ho resin'lay zavatsarotra fa vonin-kiady hatrany no ny am'i Jesosy rehefa malala an'izay mety ho zavatsarotra avelan'ny tompo ralovanao dia atoky ianao fa andresy ary atoko fa Andriamanitra mery ho lalana anao Andriamanitra mitari-dalana anao loha lalanao sy vody lalanao andry afo andry rahona amin'ny atoandro andry afo amin'ny alina de mahatokifa nataon'ny tompo mpandresy ianao
ivavaka sika riavako. Jesoa nanafatra anay ianao fa mety mandalo zavatsarotra tokoa zay ty an'ity zao tontolo zao fandalovanay ity. Nandray mety ho kivy eo anatrihan'ny karaza-pahoriana karaza-javatsarotra lalovanay. Saora tompo fa ao aminao no misy ny fitsarana, ny azo fijalianao ny fitsarana. Tsy fitsarana mampandositra anay amin'ny andraikitra, tsy fitsarana mampihemotra anay, tsy zavatsarotra mampihemotra anay ny zavatsarotra lalovana, fa zavatsarotra nataonao hanefena, nataonao hanovozana hery vaovao, nataonao izahana toetra ny finoana. Dia pahirezo zay tompo mba tsy ho kristianina kanosa fa kristianina ajoro, hifaly lalandava ao aminao Andriamanitra, ary anaiky fa mety mandalo zavatsarotra zay, fa zavatsarotra vetivety ihany reny, zavatsarotra natao resena izy reny, zavatsarotra zaka, zava-manahirana, misy vahaorana. De mivavaka zay tompo, ampahirezo mba ho kristianina faly amin'ny fiainana isan'andro, de aza manahitra ny fiadananao aty anatinay, aza manahitra ny fifalianao sy ny fanahinao aty anatinay. Vavaka zay ho an'ny tokantrano kristianina rehetra manaraka izao mofinainy zao tompo, ho an'izay mandalo zavatsarotra ataovy mahita fahazavan-tsaina, ataovy mahita vahaolana, ataovy mahita anao sy ny fahazavan'ny tavanao anatin'ny sarotra. Ho an'ireo manana fifaliana manokana kosa noho ny fahasoavanao, de ataovy mahay misaotra, ataovy mahay manome voninahitra anao. Aza velanao anadino fa ny fahasoavanao no mahatoy zao anay. Jereo marary sy trano Jesoa, aza velanao kivy fa aoka eo ankilany ianao. Ireo manana ady am-panahy, sokafo ny masom-panahy na hita fa eo akaikiny ianao, mitantana sy mamahorana mandrakariva. De tononona aminay Jesoa ny fiadananao. Amen.